Salama e, resaka fiaramanidina naondrana tsokotsoka any Iran indray an, dia hoy aho hoe signe ny arrêt de mort ity fitondrany ity tamin'iny resaka raha iny. Asa iza no mangoron'entana mpilalao ao na hoela na hoaingana fa zavatra mafisatra ny anankiray iny. Ny tranga voalohany an, tompon'andraikitra daholo ny ao amin'ny fitondrana rehetra isan'ambaratongany fa raha tsy fombakomba nanatanteraka an'iny zavatra iny. Ny dika izany dia indrindra ho an'ireo mpiara-miombonantoka tandrifana dia mpamadika ny fitondrana, tsy mila mivadika manatsatokatsy avy ao an-damosina raha vao misy olona mavita mamatsy vola betsabetsaka kokoa. Noho izany hoe sarotra be ny atoka izany fitondrana izany. Ny tranga faharoa dia tsy izy rehetra ny tompon'andraikitra fa misy ao anatiny ao navita nanao an'ilay bizina na tafavoaka an'ilay izy. Midika izany fa tsy voafehan'ilay fitondrana na dia centralisé takon'iny ary ny fomba fitondrana ny singa ao anatiny, ka tsy azo itokisana koa ianao satria any amin'ny sehatra avo lenta tahaka ny stratejika sy atahorana tahaka izany an, mbola miborioka tsy voafehanao, tsy hitanao akory ny zavatra mitranga. Na ny lafiny indray na ny lafiny faharoa dia efa tsy azo itokisana intsony ianao ho an'ireo mpiara-miombonantoka satria na ianao mpamadika na ianao ny incompétence anao atahorana, indrindra amin'ny sehatra resaka hoe sécurité izany an, fandriam-pahalemana iraisam-pirenena sy ho an'ireo firenena mpiara-miombonantoka tandrefana. Nanome fanazavana moa ny tompon'andraikitra ao fitondrana saingy dia hita ireny hoe miporedika fotsiny izy an, fa ilay body language dia hita hoe tsy manana fatokisana ny tenany intsony izy miresaka eo an, fa dia voatery mamono afo fotsiny sisa. Ary dia mbola hiandro koa tsika tsy maintsy ho avy ny fanazavan'ny mpahay momban'ny Belladonna sy ny Datura ary ny kosa sy ny kosina nazavany ny resaka iny. Ny tena nahatsikaiky dia izany zavatra izany mitranga ao anatin'ny herinandro ampanatsoan'ny minisitra ny mahasovoan'ny vondrona Eoropeana izay anisany mpamaso-bola lehibe antsika, ary ianao indray izany no manome lesona anazy amin'ny sehatra hafa ary nefa ary amin'ny resaka goavana be tahaka ny fandriam-pahalemana izay ilana ianao an, io ny zavatra nafitsiko ao. Dia vao hoe ianao nampiantso anazy, izy no mety tokony hampiantso anao ary ambadika ary. Fa dia ho hitantsika io moa izany no tohany fa dia mahaliana ity resaka ity. Misy milaza hoe raha endry dia mametrafy ialana. Raha olona endry no tankana teto dia tsy nangalatra sy tsy nanao tsikolikoly, ka tsisy fahendrena azonao andrasana izany eto, fa dia rehefa tsy ny pression avy any an-dalambe no nanosika anazy hiala teo dia mety ny pression na mitsindry avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Dia ho hitantsika eo izy izany. Ao anatin'ilay resaka hoe faiza mitantan'ny fitondram-panjakana rehetra dia eo tsika mahita ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny fomba ny tantanana nireny resaka raharaha mafana teto amin'ny firenena ireny, iza ny tompon'andraikitra tao anatin'izany, dia ankehitriny iza no asaina miandraikitra n'izany indray. Hitantsika efa natsidika marjaona teo ny amin'ny hoe ilay olona ny géré ny tantana n'ilay affaire mafana, raharaha mafana tery Ambohimalaza no niray latabatra tamin'ny ministra Valérie Omaly tao anatin'izay fitondrana fanazavana izay, izay hoe voafitaka hono izy, voafitaka ny fitondram-panjakana tamin'ity toedra raha ity tao anatin'izay. Misy an'ity fanadihadiana ity amin'ny tianantsika n'izay resadresaka izay aloha dia toizantsika eo rehefa avy eo fa alefantsika aloha ty fanadihadiana teo amin'ny Sandaratovinarivo ao rehefa vonona, dia avy eo tsika miroso amin'ny fandraisana ny antso an-tariby, fanohizana ny famakafakana ihany koa ary ny fandraisana ny vahiny ihany koa raha tsy misy ny fiovana amin'ny fotoana farany, dia manambahiny ny fandarana dia ahoana ny fandehany, iresaka misimisy kokoa ihany koa mahakasika an'ity tontolon'ny ACM ity, fa ihany koa ilay hoe dia ahoana eo anatrehan'izany rehetra izany. Ndao ry Sandaratovinarivo rehefa voninao ilay fanadihadiana mahakasika izay raharaha ACM izay. Marina
ve ka milaza tsy nanontaniana fa miariary tony vaiakandrina ankehitriny ny raharaha Boeing 777 misy 5 mitondra ny lahara-pamantarana malagasy tratra tany Iran. Manao ny antsio zavatra amin'izao fotoana ny fitondram-panjakana anadiova-tena anehoany io masin'ny malagasy izao tontolo izao fa tsy misy pentina eo anatrehan'ity raharaha ity. Androany nilaza mihitsy fa matsiaro voafitaka ilay fanjakana malagasy momba ireo fiaramanidina misy 5 ireo. Voafitaka ve sa mamita tena sa ny hevitry ny tsy ho tratry ny aloka ireo tompona andraikitra rehetra tamin'ity raharaha ity na mivantana na ankolaka hoy ny mpanara-baovao. Iaraha mahita tsy mila mikaroka akory ary tsy mila manadiady fa mivoaka ho azy ary miariary toy ny tafika andrefa-tanàna vao nipoaka ity raharaha ity fa ny fanjakana fohy be no tompon'antoka. Ny sabotsy teo nandefa taratasy fangataham-panazavana miantefa amin'ny tale généraly aviation civile de Madagascar na ny ACM ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Valérie Ramonjavelo izay naneo fa tsy nahafantatra ny zava-nisy sy ny fandehan'ny resaka ary ny fifampirarahana sy ny fifanarahana momba ireo fiaramanidin'ireo. Tsy niolakolaka ny teo anivon'ny ACM namaly izany androany ary nilaza fa avy amin'ny toromarika sy ny baikon'ny ministra ny fitaterana no nahafahany ACM nanome lahara-pamantarana malagasy ho an'ireo fiaramanidin'ireo sy nahafahany izy ireo ny sidina ary nampiany ministra fa ho tombontsoany Air Madagascar izany raha ity fanambarana ity. Asa na resaka tsy mifanoka na samy miaro ny rambony tsy ho tapaka na inona no nahatonga izao serasera mifanipaka toy ny valanan-karona izao hoy ny mpanara-baovao. Ny azo antoka aloha araka ny vaovao rehetra nivoaka androany tsy azo eritreretina ny mampadio tanana ny Andry Rajoelina amin'ity raharaha ity. Tsy antsaina velively ny hoe ny teo anivon'ny ACM Samrery no nanapa-kevitra tanoany na hatreo amin'ny ministeran'ny fitaterana irery no nanapaka ny anomezana ireo lahara-pamantarana ireo dia nijanona hatreo ny raharaha. Iarahan'ny rehetra malala mantsy ny fomba fiasan'ny Andry Rajoelina sy ny finiavany ary ny fitiavany ifesy sy anapaka ny zavadrehetra eto amin'ny firenena. Indrindra moa fa raharaha lehibe toy ny fiaramanidina sy zotra nabakabaka sy ny manodidina izay. Tsy fividianana fiara na fitokanana lalana, kianja sy hôpitaly manara-penitra eto ny resaka fa fiaramanidina ary tsy fiaramanidina iray fa misy 5 ary fiaramanidina lehibe Boeing 777 ka sarotra ny ino fa tsy ho fantatry Andry Rajoelina sy nisy dian-tanany na mivantana na ankolaka ny momba izany. Profon'izany ihany koa ny zava-nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny marimarina kokoa, i Andry Rajoelina no nanome alalana na tsy ireo angidimby afaka hisidina eto Madagasikara ho ampiasain'ireo kandida. Androany, ny seraseran'ny fitondram-panjakana aloha mbola manao ny antsio zavatra, mandiso izany rehetra izany ary miezaka mivoy fa efa misy voasambotra amin'ity raharaha ity. Misy mpandraraha malagasy sy indianina karohina ary tsy mahazo mivoaka ny sistany izay voaroroy amin'ity raharaha ity. Fikarohana sy fanadiadiana izay tsy ho tonga hatramin'ny farany toy ny mahazatra eto amin'ny firenena raha mbola malagasy samy malagasy ihany no iandraikitra izany. Ary tsy maintsy ireo irakiraka hatrany ihany koa no isolovaiko ny ankalana fa ireo trondro vaventy manohy ny asany ankalalahana. Efa nampozana ihany koa anatin'izao fiarovan-tena sy fanadiova-tena izao ny mpanara-baovao ny fanesorana olona amin'ny toerany atoato. Ny raharaha teo izay ireo endrika efa fantatra sy nomena fahatokisana tamin'ny raharaha mafana tetsy Ambohimalaza no nampaindraketana andrasany indray ny fandarana manokana iarahana amin'ny Andry Rajoelina sy ireto tompona andraikitra ireto atoato. Fandrasana ihany koa izay ho fanapahany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho izao tsy fahaiza mitantana ireo nampindraminy ny malagasy fahefana izao. Ny mampalahelo amin'ity raharaha ity ho ny mpanara-baovao, ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa no jinja ny voka-dratsiny nataon'ireo olom-bitsy nampindramina ny fahefana ireo. Manalasala ihany raha ireny toe-javatra ireny no andinihana ny zava-misy eto anivon'ny firenena. Aza dinoina nefa fa te hisarika ny sainareo ihany koa no hoe rehefa misy foto-drafitrasa anankiray hotokanana, mety ho lalana io, fa mety ihany koa hôpitaly na fizarana zavatra eny anivon'ny distrika na komina dia ny teny ambaran'ireo atao hoe mpanohana ny fitondrana sy miara-dalana amin'ny fitondrana foana dia ny hoe fanapahan-kevitra ny filohan'ny Repoblika. Izany hoe te ametraka sy te hiteny fa hoe izay fanapahan-kevitra rehetra miainga dia ny fitondram-panjakana ny filoha izay nampindrama fahefana no tompon'antoka tamin'izany. Rehefa misy anefa toe-javatra tahaka izao, trangana kolikoly avo lenta dia mahagaga fa ireo manasoaso ny fitondram-panjakana no miezaka indray hoe
tsy fanapaha-kevitry ny mpitondra velivelo zao zavatra misy zao inona zany no tena marina ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany fa zao efa tonga eto ihany koa ny vahiny a dia oentin'ny onina saina amintsika mahakasika an'izay sa dia manavahiny ny fandarana dia ahoana ny fandehany amin'nyity maraina ity a Laurent Ramasona birao politika ny antoko malagasy miaramiainga hijanona ao anatin'izay tontolon'ny ACM izay isika hijanona ao anatin'izay tontolon'ny fiaramanidina 777 misy 10 izay isika ny aminy hoe iza so atraiza sy atraiza ny tompony ny andraikitra ao anatin'ity raharaha ity ny resantsika teo ny aminy hoe rehefa misy zavatra mety eto amin'ilay firenena hoe mitokana ny zatsy sy zatsy ny mandray fanapaha-kevitra amina hoe resaka fanampozinany reny sy ny ohatran'izao sy ny manodidina ireo efa zavatra tsara dia ilay filoham-pirenena ny araky ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena fa rehefa mipoaka zany ny toe-javatra ohatrotony dia ny amina hoe ilay filoham-pirenena tsisy idirany ao anatin'izay fa anjely ilay filoham-pirenena malagasy veo natrian'izany ka tsy mba manao fahadisoana mihitsy amin'ny fiainana avela koa iny fa miarabanao Laurent Ramasson tonga soa eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany amin'ity maraina ity miaraka amin'ny fenoasina Sandaratovonarivo ary onina saina aloha ny eto amin'izao fotoana izao omentsika sehatra ny mpiaino rehefa aveo fa amentsika fitenenana aloha ny vahiny ankasitrahana ianao nanaiky ny fanasany ny fandarana dia ahoana ny fandehany tamin'ity maraina ity ary fantariana petrako avy hatrany ny Andriamatoa Ramasona ny amin'ny hoe ahoana sy ahoana ny fahitany eo anivony antoko malagasy miaramiainga fahitanao an'ity raharaha boina 777 misy 10 izay ngeza dia ngeza fa tsisy nahita ve sa ahoana fa ny fantatra aloha hatreto dia voafitaka hono ilay fanjakana malagasy tolorany araba sarasarina rehetra indrindra fa ny mpiaino tonga dia avy hatrany le ny voamaso ny mpitsirina zany mikasika ny resaka fiaramanidina eny fiaramanidina boina zay araky ny favoalaza efa fantatra reo mpiaino mombamomba azy tao anatin'izay ny 2 andro zay na 3 andro akory aza ka tsy iverenatsika iny fa ny tiana metrahana andresaka satria efitsy antoko moa no nanotaninao teo dia tsotra ny azy mikasy an'iny ary mazava tsara dia ny hoe amin'ny fotoana ohatr'izao zany indrindra ao anatin'ny vanim-potoana misy iny le tsona hoe tsy fipetraky ny toedra raha era-tany araka ny tokony ho izy fa ohatra mihevaeva sy ny odikodiny zany ary manahirana mihitsy ny mandray fanapaha-kevitra amin'ny tondrana ny tany sy ny firenena noho ilay fiovaliny toedra raha miazakazaka dia sarotra ho an'ny mpitondra fanjakana raha tena mpitondra fanjakana marina izy no tsy maintsy mandanjalanja tsara mihitsy ny fiteny fihetsika io natreny izy ireny fanapaha-kevitra fanapaha-kevitra indrindraindrindra eo amin'ny hitondrany ny tany sy ny firenena ka le hoe hitondrany ny tany sy ny firenena zany dia ny hoe ahoana aloha ny arovana le firenena eo anolona le sahotakotaka era-tany ray zay faharoa ahoana no anoizana fampandrosoana retika atao ao anatin'le zay ny tsy maintsy jerena ka raha ohatra ka hoe mpitondra fanjakana tsy mahatsinjo an'izay sy mahatsapa an'izay dia tsy mahagaga raha ohatra ka mivarina akady le firenena ka mifahitan'ny malagasy miaramiainga any zany dia tsotra ihany kiasy an'iny ity raharaha ty zany io raharaha io zany dia azo lazaina hoe tsy mandeha amin'ny tokony hoy eo amin'ny fitondra ny raharaha-pirenena indrindrindrindra amin'izao vanim-potoana zao azo lazaina moa hoe move fahotana l izy zay te mafy be angava raha tenenina hoe fahotana fa tsy fahaizana mandanjalanja tsy fahaizana mandanjalanja tsy fahaiza mitantana eo amin'ny tokony atao sy amin'ny zavatra tsy maintsy atao zay foana mahavoany fitondrany io ary zay ny apetraky ny mmem inona moa zany ny atao eo manao politika raha mitondra fanjakana dia zao misy zavatra tsy hoe tokony atao daolo ny zavadrehetra indrindra fa eto Madagasikara tokony tsisy zany de lestage zany tokony amboarina ny lalana tokony zao be dehibe zany le izy ka raha amboarina ny lalana izy anao atao ny ohatraohatrany zany le izy dia fa samy manany ny heviny tokony amboarina stade barea tokony vitaina ny kaza barea tonga eo ahako tokony atao ny alohan'le tokony zao dia misy hoe tsy maintsy atao kanefa amin'ireo tokony reo dia reto aloha ny tsy maintsy atao fa maninona tsy maintsy atao satria reo aloha mbola azo atao
fa maninona anao mbola azo atao a satria reo no takatry ny enti-manana mandrapa ohatraohatray zany izy ka raha tsy mahasapanyizay dia zay latsina hoe fandanjananjana ny lara-pahamehana zay dia mikorotana ny raharaha rehetrrehetra raisiko ty resaka boininde tsy mahagahaka raha manoko anao ro zany tokony zavatra tsy tokony isy olana izy io raha marina fizay ary zany a fa ny olonay tsy fahatsapana ny zavatra tokony atao sy ny zavatra tsy maintsy atao eo amin'le fandehan'le raharaha zany hoe noho ny tsy fahaizana politika de io izy io fa asa ao anatin'izay hoe tsy maintsy natao ny resaka kolokolo sy ny fameanoana posy tany ambadika tany ve tao anatin'ity toejava-misy ity satria raha ny hita zany de hoe raha tsy ny mazava le izy a raha kolokolo le izy a raha fikatsara tombontsoa manokana ary am'izao fotoana moa zany miezaka mifanilika ny andraikitra ny rehetra miezaka miaro ny filoham-pirenena ny sasany ny vantaniko ny fanontaniana satria isan'ny avoakan'ny olona akaiky ny Andry Rajoelina moa zany tato anatin'ny farany herinandro tato anatin'ny 27 ora farany amin'ny hoe ministra Valérie mametraha ianao felana ministra Valérie lazao ny marina momba n'ity toejava-misy ity ao anatin'izay raharaha izay lay filoham-pirenena toa tsy manatsiny mihitsy ka eo amin'ilay ministra aloha no hidirako voalohany Laurent Masson amin'ny hoe manao ahoana ny satria za ministra zany raha ny tantara ny tsaivona mpikambana teo anivony antoko malagasy miara-miaingy zany tamin'ny fotoan'androny eto ianao moa zany tsisy olo vaiky ny akalana ao anatin'izay hoe ohatra ny ahoana ny fifandraisana sy ny zava-misy eo amin'ny ministra Valérie zay voatonontonona amin'ity raharaha ity sy ny antoko malagasy miara-miainga nahazavany tsara aloha le fipetraky le fifandraisana eo amin'ny MMM mahatoko politika azy sy eo amin'ny ministra Valérie maministra azy de tsotra ministra izy a ao anaty fitoram-panjakana misy am'izao fotoana zao ny MMM atoko politika niala atao anatin'ny fitondram-panjakana io averiko zay mpandeha niala napetra-pialana atao anatin'ny fitondram-panjakana naka razany hoe niala atao a satria niatony maro zay olona zay tsika eto rehefa tonga fotoana dia niala atao mazava loatra zany fa Valérie ministra ao amin'ny fitondram-panjakana nareo ato Andry Rajoelina sy ny prime ministre tsy Christian io anko ny tena mba hapetraka eto za dinidinonareo fana le prime ministre fa resaka misy prime ministre ny eto manana ndraiky izy aza ananina mihitsy fa aloha izy ao anatin'le sobika ray ireo ao anatin'io anio ka Andriamatoa Valérie zany de ao anatin'izay na tonga zay de tsotra ihany nisy fotoana zany a de nambany boropolitika sy ny mpikambana rehetra rehefa natsona hidinika momba an'le hoe ahoana mbola toizana hoe ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana io sa tsy toizana ntsony fa nambahakevitra de hoe aleo tsy toizana ntsony mihitsy fa tena tsy lasa ntsony mihitsy io fa hitondra ny firenena akany a raha ohatrako zao no nitohy zay le izy zay Andriamatoa Valérie moa dia nametraka hoe satria secrétaire général ny présidence tamin'izao fotoana zany a MMM azy MMM nametraka azy toa dia teny izy hoe zaho izy ametra-pialana amin'ny atoko satria misafidy izy zany na anaraka amin'ny baky fitoloman'ny atoko de miala ao na tsy anaraka amin'ny baky fitoloman'ny atoko malalaka moa amin'ny MMM safidy tsisy azo atao any fa de hoe zay ny azy zany ny eritreretiny va hoe ahafahany mbola manolo lay farisian-dahatra ny mle hoe fanovana tiana hoetiny eto amin'ny tany sy ny firenena de hoe fipetrahako ahafahako manao an'izao na manao an'izao manaovana io manohy an'le zavatra rehefa natao fa tsy ny fiatahako akory de ny safidy an'izay ho izy tsisy azo atao fa de nitsoro fampitsodrano teo anatrehan'le zavatra zay na de fa nisy lahatra aloha rehefa tsy nisy lahatra izy dia nandraisina hoe eny henary zany ny fialanao de fa tsisy tsony izy zany nanomboka teo zay le fandehan'le izy zany hoe raha fitopitiana zany de ny saradalana lay fomba fitemo hoe nanao veloma tsisy hoe mandra-piona tamin'izao fitondrany zao ny antoko malagasy miara-miainga nahitan'izay ny ministra Valérie de ny amin'ny hoe za hiaraka amin'ny fitondrana fa nareo zany rehefa hiala nareo de zany hiala aminareo nametra-pialana teo anivony antoko malagasy miara-miainga izy tsy voavoalohany tsy voavoalohany ny any fa nisy taloha fa nisy
ary misy hatramina député da lohany zany fa de zay le izy zay ary fantatry ny olona zany mipetraka tantara zany tsy azo kosehany zany na migoma be taky ninona za mipetraka foana. Isan'ny nambaranao teo ny amin'ny hoe efa niara-dalana mahafantatra tsara n'izany Andry Rajoelina sy zao fitondrany zao ny antoko malagasy miaramainga satria efa nisy fotoana tany am-piandohana tany niarahana ny asa tao anatin'izay. Eto ianao zany aloha ararotika any amin'ny hoe ohatry ny ahoana zany satria ny mpiaino antsika mety hoe ohatry ny ahoana ilay Andry Rajoelina ohatry ny ahoana ilay filoha mitondra antsika eo anatrehan'izao toejava-misy zao fantatry ny mpiaino zany vatandolo fa eto anao zany aloha solombava mpiaino ary ao anatin'izay ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana zany Andry Rajoelina zany satria niterenao teo hoe nanana ny olona teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika ny antoko malagasy miaramainga tamin'izany fotoana nanana ministera ihany koa raha tsy diso ny tena ao anatin'izay rehetrarehetra zay nisy ministera misahan'ny filoha nasionaly moa ny raha tsika nahita fa misy départemanta ministérialy hafa ihany koa ny andraiketany antoko malagasy miaramainga zany hoe mahafantatra tsara n'ilay Andry Rajoelina ianareo ary zay fahafantaran'izay ve mety nanapahana ny tady taty aoriana tao anatin'izay fa ny fantaniko aloha zany de hoe ohatry ny ahoana zany Andry Rajoelina zany ohatry ny ahoana miara-miasa amin'izany ndray matobo rapolitika lizy a mba hampazava tsara ny resaka araky ny tokony izy hatramin'izay de zao tsy azo kosehana ny hoe ny malagasy miaramainga de niaraka tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina ary namolavola ireo tetikasa sy politika entiny itondrana ny tany sy ny firenena ary tena tenenay tamin'izany fotoana zany fa ny akamaroany fekevitra tapaky ny zaikaben'ny malagasy miaramainga dia ny atseny Andriamatoa filohan'ny repoblika ho tanterahana tsy mahagaga zany raha ohatra ka hoe ndao ary iara-manatanteraka an'io de zaraina ny andraikitra sy ny asa eo amfanatanterahana an'izy zany tsy mahagaga raha tany am-piandohana mihitsy de tonga de nametraka hoe aizavy ary raha nisehatra teverina fa manavarana reo satria tsy nareo rery tsinona fa izahana misy reo atoko isan-karazana reo ery karazana ndao iara iainga anarina ty fireneny ty fa leo an'le korotana leo an'le razana hoe tsy fandehanana zavatra teo amin'ny tany sy firenena tamin'izany fotoana zany tany ve zay talohan'izay ary de aloha am'izay ala aminy ty raharaha ty andao ary iara iainga alina resaka andao ary eny ary de hoe aiza ary de izy hoe atao amin'ny any aloha ny foto-dravitrasa reo ndo jerevana akaiky lohanay reo atao amin'ny fananatany atao an'keo tsisy fampandehanana raharaha ao raha tsy ao no madio sy mazava ao anatin'io any amin'ny faniabeazana io fototra io ao ny tena aingan'ny rehetra ka reo zany a no eritreretinay fa tokony afahanay a manatanteraka satria efitray no mety raha tato amin'ity fitondranyity teo zany ny resaka ny ao anatin'izay satria isan'ny anina ny mpiaino ihany koa ny amin'ny hoe manakina foana de eo zany tsika hidirako tsiraray ilay départemanta reo zany hoentintsika aloha lay ohatra hoe ny ao amin'ny asa vaventy resaka foto-dravitrasa teo be de be nanakory sy nanakory ny vina ny zany antoko malagasy miaramiainga zany tao anatin'io raisitsika hidirantsika aloha zany resaka tontolo ny asa vaventy zay ianao zao miresaka amiketo fa niaraka tsika hoe andao andeha kamazanga zay zany le tanjona fa niaraka tsika zay zany ny planina de petrao ara ny mombamomba ny etimanana sy ny sisa kamazanga de zareo ny andraikitra de niara-miainga fa rehefa avy eo ianao ohatra ny sala tazana hoe marisarisa marisarisa eo masy de fampetraka le resaka hoe ka nareo samy mihinana tao ihany nareo samy tao ihany avy eo nareo de zako hoe azavady kely napetraka mazava tsara mihitsy fa zay anavitra n'ity firenena ty ary ananga ny zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena na tonga to ary anova zava satria ny fanekena zay ny famatorana ohatranao zany hoe famatorantsika de hoe andeha kamazanga tsy afaka mandala ianao fa ny andalana no mihevitra hoe alohalohaka te mainty rano na elo aloha hijanony eto maiva-tanàna na hoe elo aloha andeha akany sara-tanàna ohatra zany ny resaka de nitenenina ihany ianao zay le resaka hoe mialanenina hoe orangaty e tsy mety eny zany tsika tiany ny fanarahana ka nahoana no ohatra zany mitovy am'izay le fitondrana firenena
tovitovy am'izay raha tsy olona ohatran'zay malala zanytranga de zao de miteny hoe ka nareo te hiaraka amin'oko ahoana moko ny tsy rahana aminy tam'izany fotoana zany miteny hoe andeka mazaka anavitra ny tany sy ny firenena ary ny hevitry ny tena noetiny ary ny tena fiainy manatanteraka an'izy miaraka aminy de ahoana ny tsy rahana am'izany mba manontany afa maninona tsy rahana sa hoe satria andro rajoelona de tonga de zao tam'izany fotoana zany zany afandray zay zavatra afo zay ndray mety fity hoe tsy jerena tavan'olona mihitsy fampandrona andao hiaraka raha ohatra ka hoe anda de andao atao zay le izy zay satria samyleo leo tam'izany fotoana zany hoe efa tena tsisy mandeha amin'ny raharaty amin'ny loany ty raharaty zay ny idirana atao de aveo zany ka misy tsy mety de mifanandra sy mifanitsy natao ihany ny anotsiana azy tao anatiny ohatrohatra resika ny travaux publique ny MMM tam'izany fotoana zany de nametraka hoe lara-pahamehana veriky ny mpandeha lara-pahamehana mihitsy andao atao ny lalana Tananarivo Maintirano Tsiromadidy Maintirano anisany lara-pahamehana napetraka io ny ao an-damosiny zay be de be satria iny lay voalohany aloha efa elo hevitra iny efa mitsiry amin'ny resaka hoe firaisam-pireneny firaisakena pireneny snsys fa ao ihany indrindrindrindra milafy ny aran-toekarinina tika napetraka eto ity problème ny jirama ty inona mahatonga reo problème ny jirama io am'zao fotoana zao raha nytanterahana ka napetraka le hoe fitaina somasara ny lalany Maintirano natao goudron Tsiromadidy Maintirano nisy ny vola tam'izany fotoana zany nafanananao zany tsisy problème misy tsy miroso ny sisa efa afaka le ividy gasoil vidy an'zao vidy an'zao any ivelany groupe ihany sisa no natao satria afaka nandeha ny camion mitatitra isan'andro na firy taona na firy taona mamasy andreo an'reo zay le izy efa ndeha ny ekena le izy fa taty andalina ndeha navily le izy ohatrany hoe andeka mazanga de tonga maio tanàna de andraso aloha zay le resaka ane zay le izy zay tena raha hoe de tsy eo aloha de refina kely any de iny raha ny tianareo atao fa miatrahana an'le raharaha-pahamehana eo am'le tetim-panorona am'le raharaha iotry zay miteny zay tam'izany fotoana zany aloha aloha volandreo ny zany aloha izy aloha volandreo ty le mpanao lalana kely orinasa malagasy orinasa malagasy kely madinidinika be de be reto satria ireo ny tena mikolokoloso mitaiza ny lalana mba tsy hopotika be marina fa hoe tsy mahavita goudron ny akabeazandreo snsy fa mitaiza sy mikolokolo ny lalana andreo mba tsy de tsy nentina aloha ny prime ministre tam'izao fotoana zany modiny ala-paha fotsiny hoe zao ny any zay no anaovako hoe prime ministre rahadio no anatin'ny resaka eo fa eo anisan'ny tena nanahirana mihitsy de tsy voaloha mihitsy tsy nentina aloha de manjary zay ara ny ministra mihitsy ny ara nitezitra tamin'ny ministra aloha le mpandraraha reo aveo hitany any le izy aveo hoe aitsy ministre ny travaux publique any tsy te andohany ity fa any amin'ny ministre ny finance sy ny any amin'ny prime ministre sy any amin'ny any avoloany any mihitsy le resaka de nakaizary io volo io nanaovana zavatra fa tsy fantatro inona ohatr'zany zany de nefina atao ihany aloha hoe tena sy mety fa nondray aveo de hita ihany hoe tena tonga amy tena tsotsoromampisarahany ty fa tena hafa ohatrenyko tony amina janty ty le ao anatin'le asa vaventy aloha tiako resaka gré ty koa malaza am'izao tamin'ny andronareo renokary talohan'zay de tsisy zay tsy nahalala ny hoe alaindralahy le lalana le akamakama zany tamin'izay ministra teo de zay nanao ny lalana atsinaroa de eto Tananarivo fotsiny mba manao piano zany mba hajereo tadidinareo ireny misy tena hoe lalana mbola tsara goudron de tonga avy any de kakasana kokosana de kagandrehetra hoe tony angamo maika fa zay aloha ve le manamoatra ny lalana ary zay le akamakama mipasoko anefa malama zay no ataony mamana vara mangatsika zay le izy ka any le problème anisy de atao zay alany zany tsy mety tsy misy ty de hoe satria akamy izy samy teo ihany samy niaranananina teoko niaraka ny rovitra pataloha tery amty résumé ka sns de alo zay mba hanao an'io s zay le akamo tsy mety zany hoe ny zay ny alana indrindrindrindra am'izao fotoana zao de tena hoe zava-doza satria mamorika ny firenena misy mamorika io izy io mivokany ialany zay fa de tena atao dans les règles de l'art zany hoe tena apetraka tsara mihitsy araky ny tokony misy de trany ao atao amin'ny aménagement du territoire ny idiratsika eo lay resaka fananatany rehefa aveo fa anaraka faingo aloha sika fa mialohan'ny anarana faingo zany hoe raha fitinina zany aloha zay teboka zay atreto de na tsy ary voafitaka ave zany ny antoko malagasy miaramiainga de ny ala
tsy hoe voavitaka tsy voavitaka raha marina fa efa fatapatatra ihany le anina fa zany hoe ny eritreritry ny hoe anitsy ary ao anatiny anisy lahatra de tsy naharesy lahatra tsy naharesy lahatra ny ami'y d'accord